dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika dia hiresaka manokana ny amin'ny herin'ny fiainana amin'ny Jesosy Kristy. Dia alohan'ny hanomboana azy dia hivavaka alohantsika. Jesosy ao misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindramponao Jesosy. Jesosy ianao no andrakotra ny fahafatesana te angejanay amin'ny alalan'ny herin'ny asa-pamonjenao. Ianao Jesosy no ampiseho ihany koa ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao fanahy masina no ampiteny indray dia aoka ho tenitena mitondra fiainana eo ambonin'ny endrim-pahafatesana sy ny fahafatesana isan-karazany. Te angeja sy te hamatotra anay dia aoka ilay teny fiainana no ho afafinao indray amahanay. Dia misaotra Jesosy. Amen. Eny ary. Iresakitsika androany ny antsoina hoe herin'ny fiainana, herin'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa alohan'ny resaka ny herin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy ny herin'ny fahaveloman'i Kristy ao anaty dia tsy maintsy ho resahako aloha ny herin'ny fahafatesana. Satria indraindray io herin'ny fahafatesana io indraindray tsy dia azontsika loatra na mahevantsika. Dia rehefa tsy azontsika ny herin'ny fahafatesana dia tsy ho azontsika koa mazava ho azy ny herin'ny fiainana. Hoy izy Paul raha nanoratra izy ho an'ny Korintianina, ao amin'ny Korintianina toko voalohany 1:5 zao ny zavatra nytenenin'ny Paul ao hoe momba ny filazantsara zany. Raha ampahafantariko anareo rahalahy ozy izy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy niraisinareo sady iorenanareo, izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriako taminareo raha tsy niny foany anareo. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra niraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay ny filazantsara nitorian'i Paul. Ary zay ny filazantsara mitondra fiainana sy manarona n'ilay fahafatesana. Raha io fotsiny jerentsika, tsy filazantsara mamonjy fotsiny io, fa filazantsara tena fiainana kristianina mihitsy zavatra resahany io filazantsara io zany. Zany hoe afaka iainana ao anatin'ny fiainana kristianina. Zany hoe tsy mila mitady zavatra hafa tsika akoatra ny filazantsara io raha te iaina fiainana kristianina. Io mantsy ny tena anisan'ny olana ngeza be ao anatin'ny kristianisme ankehitriny, satria mitady zavatra hafa ny olombelona, ny kristianina surtout amin'le fiainana kristianina, fa tsy miorina eo amin'ilay asa-pamonjena izay vitan'i Jesosy Kristy, izay filazantsara nitorian'i Paul io. Kristy maty noho ny fahotantsika, zany hoe famelan-keloka zany aloha ny resahany. Miresaka famelan-keloka ny filazantsara. Voavelany eloko ao, zay ny zavatra voalohany. Fa rehefa aveo koa izy miteny hoe ary Kristy natsangana tamin'ny maty, nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ary io ny tena ho resahantsika be androany, satria io herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty io io herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty io ny tena fiainana kristianina. Ny herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty sy ny herin'ny fahaveloman'i Kristy ao anatitsika, io ny tena fiainana kristianina. Hoy izy Paul any amin'ny Korintianina voalohany toko 4:10 hoe ary raha tsy natsangana Kristy ozy izy raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia toizon'ny Paul izy eo amin'ny 7:7 7:7 zao ny teniny ao hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo.
raha tsy natsangany Kristy de foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo. Zay nytenenin'ny Paoly. Dikan'izany zany de zao iresakitsika androany ny atao hoe herin'ny fitsanganana amin'ny maty, satria araka ny teneniko teo hoe io ny tena fiainana kristianina, herin'ny fitsanganana amin'ny maty, herin'ny fahavelomany Kristy ao anaty. Fa alohan'izay aloha tsy maintsy miresaky tsika ny herin'ny fahafatesana, satria ny herin'ny fahafatesana raha tsy azontsika tsara ny herin'ny fahafatesan'io dia mazava ho azy fa tsy misy herin'ny fitsanganana amin'ny maty afaka miasa eo ambonitsika. Fa maninona moa tsy maintsy horesahana ny herin'ny fahafatesana? Ny antony dia tsotra, mila azontsika tsara hoe io fahafatesana io, le fahafatesana resahako hoe de le fisarahana amin'Andriamanitra. Ilay fisarahana amin'Andriamanitra dia niteraka geja sy fatotra teo amintsika olombelona. Raharay tsy azontsika tsara ny alalan'izany zavatra zany hoe mamatotra io herin'ny fahafatesana io, mamatotra io fisarahana amin'Andriamanitra io, ota le fisarahana amin'Andriamanitra, lay isika teo Andriamanitra tsirairay avy, tsika rehetrarehetra teo Andriamanitra, vokatry ny fandehanana teo amin'ny hazo fahalanan-tsara sy ny ratsy. Ary rehefa nakeo tsika de inona ny zavatra nitranga? Lasitsika lasa manamelo-tena, manamary-tena ary manameloka ny hafa, mitady coupable foana tsika ary mitady anamary-tena foana. De rehefa tsy zay dia manamelo-tena. Izay ny fony problème ary ny fahotana rehetrarehetra. Raha tsika mieritreritra hoe mifahotana ny olana, zany hoe le olona le mijangajanga, le olona mangalatra, le olona mandainga, le olona mitsiritra sy ny ohatran'izany, ireny zavatra rehetreny de efa vokatry lay fisarahana amin'Andriamanitra, lay source mihitsy ny olana. Ary rehefa tsy conscient zay tsika hoe lay source nge ny olana e, fa tsy lay asa vokatry lay fisarahana amin'Andriamanitra, efa vokatra fotsiny sisa ny olona mitsangajanga, ny olona mangalatra, ny olona mandainga, ny olona mitsiritra sy ny ohatran'izany, vokatra sisa reny. Fa ny tena fony lay problème de lay fisarahana amin'Andriamanitra ka mahatonga atsika lasa anamary-tena. Rehefa manamary-tena ny olona de tsy maintsy manameloka ny hafa izy. Fa maninona? Zay ny mahatra. Nefa zay mba manao zao, fa maninona rianina mimpanankarena ohatra, de lasa izy mangalatra, lasa izy mametifetsy olona, lasa izy manambaka, lasa izy manao zao, mba hitovy amin'ny olona, mba te hanankarena koa. Fa maninona no mijangajanga ny olona anankiray? Mitady fitiavana izy, satria tsy mahatsiaro fitiavana. Na mieritreritra izy hoe satria maninona any tsy mba misy piti, maninona any tsy mba ohatr'izao, maninona de lasa atosika zay zavatra zay fotsiny, vokatra sisa ilay izy. Fa ny fond dia ny fisarahana amin'Andriamanitra, ary mangejy io, mamatotra io, mangejy io. Zay indrindra ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Zay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 ihany, ny 9:5 mazava be mihitsy ny zavatra resahan'ny Paoly eo. Zao ny zavatra resahan'ny Paoly eo. Korintiana voalohany toko 5:10, ny 9:5, zao ny zavatra resahany eo. Fa ny ota ozy izy ny fanondronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Mazava be zany zavatra tenenin'ny Paoly zany. Fa ny ota ny fanondronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Zany hoe namen'Andriamanitra ny lalàna mba hatsapahtsika fa voafatotra angetsika e. Raha vao mbola tsy conscient zay tsika hoe voafatotra ianao, ny mpanota de olona voafatotra, voageja, ary tsy manana hery ianao ahafahana miala amin'io. Fa mazava koa ny tenin'ny Paoly eo ambany eo hoe fa isaorana ny Andriamanitra ozy izy zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho resahako amin'ny tapany faharoa, fa ny tapany voalohany aloha tena iresahako hoe ny herin'ny ota, ny lalàna no herin'ny ota ozy izy, fa ny ota ny fanindronany ny fahafatesana. Tadio ry havana, tadio tsara. Isaky ny misy lalàna de tsy maintsy hetsika amin'ny nofinao na tianao na tsy tianao. Ary zay mihitsy ny asan'ny lalàna. Ny lalàna de manetsika amin'ny nofinao ary mampiseho an'le fahafatesana ao anatinao. Zay no asany, zay ny dikany hoe fa ny lalàna no herin'ny ota.
satria ny ota de ao amin'ny nofo vokatry ilay fisarahana amin'Andriamanitra lasa ty tenany olona. Zay ngamba raha zay ny azo amezana anazy, lasa miorona amin'ny herin'ny tenany olona, lasa miorona amin'ny herin'ny tenany, lasa miorona aminy, lasa samy Andriamanitra daholo. Ino zany Andriamanitra tsirairay? Tsika nge lasa miseho Andriamanitra daholo, mitsarandrakoto mitsarandrabe, ianona marina, ianona diso, ianona mety ny ataony, ianona tsy mety ny ataony, za marina, ianona diso, mitady coupable, ary zay mihitsy ny karakteristikan'olona mpanota. Ny karakteristikan'olona mpanota miseho victime, mieritreritra fa victime, de rehefa mieritreritra fa victime de tsy maintsy hitady coupable ary zay ny fond problème rehetrarehetra, mitady coupable de miseho culpabiliser, de manameloka ny hafa de mifanameloko, de mikorotana ny fiarahamonina mazava ho azy. Raha tsy azotsika ny profondeur an'izay ota izay, satria zay ny fond, raha vao tsy mbola azotsika zay zavatra zay de tady-dio. Fa rehefa mbola tsy azotsika zay zavatra zay dia andeha amin'ny nofo foana tsika, andeha amin'ny herin'ny tena, ary de voafatotra ao tsika. Tsy misy fiadanana, tsy misy fitsaharana, tsy misy, manamboamboatra saina eny fotsiny. Ozy izy Paoly iresahantsika ny hoerin'ny ota io. Ozy izy Paoly ao amin'ny Romanina 7, mazava be. Ty moa zany famerimberiko foana fa tiako be mihitsy ty passage resahan'ny Paoly anazy ty, mba jereo kely nge hoe ohatry ny ahoana tsika olombelona. Ozy izy Paoly, Romanina 7. Zao ny zavatra tenenin'ny Paoly. Inona ary ny olazaintsika ozy izy enoy tsara, mahafinaritra be ny zavatra nazavan'ny Paoly azy. Romanina 7, manomboka amin'ny 7. Inona ary ny olazaintsika? Ota ve ny lalàna ozy izy? Sanatria zany. Kanefa tsy nahalala ny ota raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiritana raha tsy ny lalàna ny nanao hoe aza mitsiritra. Zany hoe tsy nahalala n'zany raha tsy nisy lalàna hoe aza mitsiritra. Fa io didio ozy izy de netin'ny ota napetsika amin'ny fitsiritrana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Zany hoe rehefa tonga le didy aza mitsiritra de lasa napetsika an'le ota tato anatiko le izy, lasa napetsika amin'ny fitsiritana rehetra tato anatiko le izy. Fa ozy izy Paoly hoe fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Fa za ozy izy de velona tsy manan-dalàna fa iny, fa rehefa tonga kosa ny didy de velona ndray ny ota ka de maty aho. Jereo nge zany fanazavan'ny Paoly anazy zany, fa rehefa tonga ozy izy ny didy de lasa velona le ota tato anatiko, de maty aho, niditra tao anaty fahafatesana, satria mijinja n'le endrim-pahafatesana rehetra raha vao fantatro hoe aza mitsiritra, satria fantatro hoe incapable aho tsy hitsiritra. Rehefa tonga ny didy aza mandainga de nietsika lay lainga tato anatiko, ary de ny aina endrim-pahafatesana satria fantatro fa incapable aho tsy handainga. Rehefa tonga ny didy hoe aza mitsangajanga de nietsika ilay fijangajangana tato anatiko vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, de fantatro fa maty aho satria incapable aho tsy hijangajanga. Mazava be ny tenin' Jesosy hoe tsy mijery, tsy ny manao ihany inge ozy izy vao mijery vehivavy fotsiny nareo de efa mijangajanga. Rehefa tonga ny didy aza mamono olona de nietsika ilay faharatsiana tao anatiko, nietsika ilay ota tato anatiko, ary de fantatro fa incapable aho tsy hamono olona, satria ny tenin' Jesosy de miteny hoe ianareo vao miteny fotsiny amin'ny raha lahinareo foky elahy de mendrika alefa any amin'ny elo. Incapable aho tsy hanao an'izany, incapable. Raha tsy azotsika zay zavatra zay de mbola iodikodina eo amin'io foantsika ary tsy ho libere mihitsy. Toizantsika le izy, ary ny didy zay natao ahazona fiainana ozy izy Paoly eo amin'ny 10, ary ny didy zay natao ahazona fiainana de hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Jereo nge zany le didy zay nietreriko zany hoe ahazona fiainana, aza mangalatra, aza mandainga, aza mitsangajanga, de iny kosa ny lasa nitondra fahafatesana tao anatiko. Fa io didy io de netin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, satria io lay lalàna no herin'ny ota, ka de masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy, sady marina ny tsara.
ko ny tsara va ny mahafaty ahy sanatria zany ozy izy fa ny ota ny mahafaty ahy mba hisy ota fa ny tsara ny netiny mahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny ataon'ny lalàna zany hoe ny lalàna sy midity zany de mampirongatra n'lay ota ao anatiko hisehony faharatsiako raha mbola tsy azo tsika zany oa de anina problema foantsika nyditsy lalàna de mampietsika zay ny antsona hoe le plaisir de l'interdit manetsika ny interdit manetsika ny ota manetsika ny nofotsika ary zay le tena zavatra lalina ao anatin'le izy de ozy izy hoe faharaky fafantatsika faharaky ny fanany lalàna fa za kosa nofo namidy ao andevin'ny ota ejereo am'izay ny zavatra tenen'ny paoly fa izay ataoko de tsy fantatro fa tsy zay sitrako no ataoko fa zay alako ny ataoko zany hoe hitan'ny paoly fa misy zavatra mifanohatra misy zavatra contradictoire ao anatiny ao fa raha manao ny tsy sitrako ao izy izy de manaiky fa tsara ny lalàna ary am'izany tsy zatsony ny manao zany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de atao amin'ny nofoko fa atao anatiko any ny fikasana saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato mazava be zany zany misy fikasana ao anatiko ny teanao zao teanao ndry teanao tsara fa incapable anao tsara satria tsisy tsara mitoetra atao anatiko fa tsy ny tsara zay sitrako ny ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko ka raha ny tsy sitrako no ataoko izy izy paoly de tsy zatsony manao zany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko ka hitako zao lalàna zao raha tanao ny marina de atao amiko ihany ny ratsy fa makasitraka ny lalàn'andriamanitra aho araky ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako aho miady amin'ny lalàn'ny saiko mamabo ao amin'ny lalàn'ny ota zay ao amin'ny momba ny tenako mazava be teny paoly hoe voafatotra zany indriso ozy izy eo ambany eo olo mahantra izy anao nafaka amin'ny tena nyty fahafatesana ity wow raha azotsika fotsiny zay zavatra azavain'ny paoly zay za miteny foana l'écrit le plus profond et teto ambonin'ny tany moi je pense ny écrit lalina indrindra teto ambonin'ny tany ny soratan'olombelona avy nampanoratan'andriamanitra de tsisy afa-tsy ny romanina anisany fa tsy hoe tsisy afa-tsy ny anisany romanina toko fahenina fafito fahavalo tsy ho vavakytsika fa vakio tsara le izy fa io daholo ny secret an'ny problème ny olombelona rehetrarehetra ao daholo ny secret an'ny problème ny olombelona rehetrarehetra ny dikan'izany de zao raha mbola tsy conscient tsara tsika hoe mamatotra tsika io tio de tadio fa hiezaky tsika andresen'io de nefa mazava ho azy fa tsy manana hery tsika andresenan'io zay mihitsy aloha mila azo tsika zany tsy manana hery tsika andresenan'io herin'ny ota mamatotra tsika io zay mitondra fahafatesana tsy manana hery isika ao anatytsika andresenan'io mitady vahaolana ihany zao tontolo zao amin'ny alalan'ny développement personnel amin'ny alalan'ny psychologie amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany fa misy fetrany manao akanjo ravina viavy daholy miseho tsara ety ivelany fa fantatritsika fa ao anatytsika feno faharatsiny fa manao akanjo ravina viavy ety ivelany miseho tsara daholy raha iso saratsaina fotsiny a ao anatina relation atsika olombelona samy olombelona ny ahavony faharatsitsika fa ny zavatra ratsy ataon'ny olona atsika zay definisy atsika fa ratsy no anamarina atsika tena anaovana zavatra ratsy ihany koa ny zavatra ratsy miatra amitsika zay le hoe victime mamarytsika hoe tsy mety kosa ny ataon'iny olona iny de miatra amitsika zay de iny ny lasa excuse anaovatsika zavatra anankiray zay tsika olombelona fa tadidio fa zay zavatra rehetra na olona na natrangany zavatra na inona miseho eo amin'ny fiainatsika ny olona rehetra na mifaratsi'ny olona na ny faratsiana tranga anankiray araky ny famaritantsika azy zay zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika de tsy ny zavatra iny ny ratsy tsy le olona ny ratsy bien sûr ratsy le olona fa iny zavatra iny ratsy foana tsika olombelona rehetra fa iny zavatra iny de manetsika fotsiny faharatsiana ao anatytsika ratsy conscient zay tsika
de mbola lavitra nisy eony heriny fitsanganan Kristy eo amin'ny fiainatsika satria mbola ho resahako zay rehefa aveo raha tsy conscient mihitsy tsika hoe Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainako ane tsy hoe satria manao an'indra ihany na de lasa malahelo lasa testa lasa ny olona foana ny diso amintsika zay le teneniko hoe miseho victime isika fa ny zavatra miseho eo amin'ny tontolo hitamaso rehetrarehetra ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra dia manetsika fotsiny ilay faratsiana mangeja ato anatiko lasa mihetsika fotsiny rehefa mandeha amin'ny fitarian'ny nofo ny olona de manetsika ny fitarian'ny nofo ato anatiko le izy manetsika ny faratsiana ato anatiko le izy zay io jereo tsara rehefa miresaka rehefa ohatra hoe mifamaly aman'olona ianao misy zavatra mitranga mampalahelo na mahatezitra anao aman'olona manao zavatra mahatezitra anao le olona dinona zavatra mitranga mietsika le nofonao de rehefa mietsika le nofonao de inona zavatra mitranga mietsika le nofonao de mandeha araky ny nofo koa ianao de mandeha de lasa koa hoe manao zavatra araky ny nofo de voakasika koa ny nofon'le olona de mietsika koa iny de mamaly koa izy de miditra ao anaty engrenage na fahafatesanytsika miditra ao anaty engrenage na alahelo tahotra tebiteby orooro faky vina dépression sy ny zavatra maro isan-karazany zay io tahaky zany ihany koa ilazako aminareo ohatry ny ahoany zany puissance na fahafatesana iainatsika zany manager d'entreprise malala tsara ny resaka principe zany hoe fitondrana olona fa ty zavatra ty anisan'ny zavatra saripady anisan'ny zavatra ratsy indrindra ataon'ny ampianarina ny anatin'ny leadership rehefa tianao productif ny olona anankiray de apetraka ny environnement rehetrarehetra aloha mba hahafalin'ny nofony misy société ohatra zao apetrany ao anatin'ny environnement esan'ny olona asiny ina moa izy ty toerana filalaovanao rehefa visaka zany anao de afaka milalao misy garderie misy ny zavatra rehetrarehetra misy société betsaka manao zany any andafy apetran'olo le environnement mba ampifaly tsara n'le nofonao dina am'izay ny zavatra ataony omeny pression am'izay anao amy resaka asa satria efa omenanao ze sahazanao mahafaly ny nofonao ohatran'ny hoe ma-insécurité an'le nofonao de omeny am'izay ny pression amy resaka asa de rehefa manome pression izy de miditra miproduire adrénaline ny corps-nao ny vatatsika olombelona zany rehefa ao anatin'ny stress ao anatin'ny pression dia lasa mamokatra ny antsoina hoe adrénaline dia ny adrénaline iny ohatran'ny drogue produisen'ny nofotsika de iny adrénaline iny manosika atsika hiasa ho productif jereo rehefa sous pression ny olona productif izy productif be mihitsy ny olona rehefa sous pression de mandeha iny de rehefa tapitra am'izay ny efian'le adrénaline zany hoe rehefa tapitra ny efian'le stress le sous pression de manao dépression ny olona jereo zany faharatsitsika pression dépression de zany mahatonga ny olona dépressif de tsy zay ihany fa any amina tontolo isan-karazany indrisy nao amin'ny tontolo mpivavahana ary omena pression le olo hoe tsy maintsy manao zao tsy maintsy manao zao tsy maintsy manao andry tsy maintsy manao anitsy de sous pression izy de mazava ho azy fa lasa ohatran'ny fiertéany lasa productif izy manao andry izy manao any san'Andriamanitra izy manao fahafolokarena izy manao andry izy sous pression satria mieritreritra izy hoe zay zavatra ataon'izay no azony zavatra de rehefa tsy fanaraka am'le zavatra azony izy de midina am'izay le izy de manao dépression izy zay foana ny fiainatsika de ohatran'izay olona sous pression daholo tsika no lasa ao anatin'ny fiarahamonina zany hoe olona drogue daholo tsika rehetrarehetra olona voafatotra daholo tsika rehetrarehetra ny anazavako an'izay mila azotsika aloha hoe ohatry ny ahoana hoa le faharatsiana le zavatra mamatotra atsika satria raha zay fotsiny ny resahako de ohatra maizina be zany hoe ahoana zany vahaolana zany tsisy vahaolana mihitsy zany ary zay mihitsiny raha tsy tonga am'ilay état en-pôly io ny secret raha tsy tonga am'ilay état en-pôly eo am' romanina toko fahafito tsika ka miteny hoe indrisy olo mahatra iza nanao afaka amy tenany ty fahafatesany ty raha tsy tonga amin'io conclusion io tsika eo amy fiainatsika zay vao manombokeo ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy miseho satria eo amy fahafatesatsika
eo no misy ny herin'ny fitsanganany Kristy amin'ny maty. Zay ny asa-pamonjeny Jesosy. Eo amin'ny herin'ny fahafatesantsika, eo no misy ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Herin'ny fitsanganany amin'ny maty, herin'ny fahavelomany ao anatintsika. Iresaka an'io amin'izay a. Miana fahafatesana be deaibe tsika tadio, ny antsoina hoe fahafatesana sy ny endriny, de ny alahelo ny fahatezerana, ny fahakiviana, zatra maro isan-karazany zany mitrangy eo amin'ny fiainantsika, vokatry ny fitarihan'ny nofo. Ao anaty fitarihan'ny nofo zany a, tsy maintsy mitondra fahafatesana. Vakeo ny Romanina toko fahavalo, ao amin'ny Romanina toko fahavalo mazava be ny zavatra tenenin'ny Paoly ao. Ozy izy Paoly, ao amin'ny Romanina toko fahavalo. Andininy fahadimy. Fa zay araky ny nofo izy a, de mihevitra zay zavatry ny nofo, fa zay araky ny fanahy kosa, mihevitra zay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo izy de fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Ny fihevitry ny nofo indray tsika mieritreritra foana hoe ny fihevitry ny nofo dia ilay fandikana didy. Non, efa vokatra ho ahy iny, vokatra iny sisa. Fa ny tena fihevitry ny nofo de ilay itsika mandeha araky ny fisainan'ny nofo, ary zao ny tadidio. Io fisainan'ny nofo tsy mahay mamorona fiainana. Jereo fa rehefa misaintsika de zavatra ratsy foana ny saintsika. Zany ny tenenin'Andriamanitra any amin'ny Genesisy. Fa ny olombelona ozy izy maraina mandra-parivo ny andro de ratsy foana ny fisainan'ny fony. Ratsy le fisainan'ny fontsika. De io fisainan'ny nofo no mitondra endrim-pahafatesana. Satria manetsika atsika io, manosika atsika io a, de rehefa manosika atsika io a, de lasa mitondra endrim-pahafatesana be deaibe. Fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ozy izy ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany. Mazava be zany teny zany. Ary izay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe le tsika zany le mbola ao anatin'le voakedry, de raha mbola mitady vahaolana tsika amin'ny herin'ny tenatsika, de impossible amintsika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Impossible. Aloha tao mazava tsara le izy. Raha mbola le mbola averiko indray ny fitarihan'ny nofo a, tsy fandikana didy folo fotsiny a, reny efa vokatra. Fa ny fitarihan'ny nofo de le itsika mandeha amin'ny fisainan'ny nofontsika zay miivo amin'ny tenatsika. Zay ny atao hoe fisainan'ny nofo. Ary rehefa miivo amin'ny tenatsika le izy tsy misy afa-tsy fahafatesana no hoentiny eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy afa-tsy fahafatesana. Jereo fa rehefa misy problème iny zavatra sainao ao, ny zavatra pira rehetra. Ny sainao incapable hiprojeter zavatra tsara. Ny sainao incapable, ny pensée-anao incapable ahita zavatra tsara. Fa ny sainao a tsy maintsy manao projection na zavatra ratsy foana. Zay ny mahatonga hoe voavadika itsika. Voavadika itsika. Fa ianareo izy tsy ao amin'ny nofo ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy. Fa raha Kristy mitoetra ao anatinareo, na de maty any aza ny tena noho ny ota, de fiainana kosa ny fanahy noho ny fanamarinana. Ary raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, de zay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Raha velona araky ny nofonareo izy de tsy maintsy maty. Tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy kosa no aminonareo ny asan'ny tena, de ho velona ianareo. Rehefa mandeha araky ny nofontsika, rehefa tarito ny nofontsika zany, de miseho eo amintsika ny endrim-pahafatesana rehetra. Tsy maintsy. Satria ny nofo a, mbola averiko indray, tsy mahalala fa tsy fahafatesana. Ny nofo tsy mahalala fa tsy fahafatesana. Fa rehefa mandeha araky ny fanahy kosa tsika, dia fa raha ny fanahy ozy izy ny aminonareo ny asan'ny tena de ho velona ianareo. Zany hoe raha tsy ny fanahin'ny Kristy mihitsy no miasa eo amintsika, de tsy afaka iaina ny fahavelomana. Fahavelomana. Tsy afaka iaina n'le fiainana be deaibe tsika. Eo amin'izay iasan'ny fanahin'i Kristy, eo no misy an'le fiainana be deaibe. Fa tsy mandray ny fanaham-panadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo izy izy, fa nandray ny fanahin'ny zanaka zay antsointsika hoe Abraio. Io tahotra io ry havana ny tena esan'ny nofo.
ny nofo de ahetsika ny tahotra satria rehefa miteny lalàna hoe aza manao an'izao de matahotra de mihetsika ny nofo de mazava ho azy fa miditra ny fahafatesana. Zay ho engrenage io fa ndao resahantsika am'izay a ny herin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao am' Kristy de olom-baovao izy. Eo am' Romana 9:9 izy miteny an'izao hoe ary am'izany izy de tsy misy fanamelohana intsony ao am'izay ao am' Kristy Jesosy. Ny herin'ny famelan-keloko voalohany indrindra aloha ny herin'ny famelan-keloko zany hoe raha vao tsy ainanao ny famelan-keloka nomeny Jesosy Kristy zay ny point de départ. Raha tsy ainanao ny herin'ny famelan-keloko tsy capable ianao iaina fiainana kristiana, tsy possible. Rehefa miaina ny famelan-keloko ianao de manomboka eo ianao manana olona voavela heloko ary ny olona voavela heloka ihany ny afaka tsy manameloka ny hafa. Ny olona voavela heloka ihany no miala lasa afaka ny fanamelohan-tena ary ny olona voavela heloka ihany no tsy manamary-tena satria fantany fa meloka izy fa no amarinina. Itsika olombelona incapable mamela heloka, tadidio zay, incapable tsika mamela heloka fa nony amin'ny famelan-keloka nomeny Kristy de Kristy velona ao anatsika ilay olom-baovao ao anatsika, Kristy ao anatsika ilay olom-baovao ao anatsika no mamela heloka amin'ny alalatsika, liberetsika. Tsy hoe jereo a fa itsika na miteny atsika hoe mamela heloka fa enitsika ao anatsika ao ihany le puissance san'ilay ratsy nataon'ny olona atsika mamatotra atsika, mivavatsika fotsiny miteny hoe mamela heloka. Ary zay tsika tsy miova am'izay tsika, zay foanytsika, zany tena tonga de vie pratika mihitsiny. Surtout olona akaiky atsika, raha mbola olona lavitra mbola mety hitenitsika hoe eny mamela heloka de manadino, fa raha olona akaiky atsika marary atsika ary marary izy, rehefa marary le izy a hoe tena ny zavatra ratsy nataon'ny olona akaiky atsika dia emprisonné ao anatin'ilay nofotsika. Ary io tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjeny Jesosy ny afaka manafaka atsika amin'io. Puissance ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, puissance amin'ny famelan-keloka aloha tsy misy fanamelohana intsony ho an'izao am' Kristy Jesosy. Tsy ianao ihany tsy ianao ihany ny tsisy fanamelohana fa ianao koa lasa tsy manameloka, lasa tsy manameloka koa ianao satria tsy ianao no tsy manana puissance an'izay tsy amela zay tsy manameloka zay ianao fa Kristy ao anatinao no afaka miasa amin'ny alalanao mampiseho an'izay. Itsika ty tsindriko tsara, itsika olombelona, itsika kristianina na zanak'Andriamanitra ary tsika tsy miovy tsika, tsy tsika miovy, ny faratsy itsika faratsy itsika foana fa ny zanak'Andriamanitra kosa ny différence ny ngeza be dia manomboka mampiseho ny fahatsarany Kristy, tsy ny fahatsarantsika, tsy hoe lasa miova mihatsara tsika, tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina fa ny faratsitsika faratsitsika mijanona eo fa ny fahatsarany Kristy kosa memiseho isan'andro eo amin'ny fiainatsika. Ny famelan-keloka Kristy memiseho isan'andro amin'ny fiainatsika. Ny Kristy nanombo atsika niaraka taminy memiseho isan'andro amin'ny fiainatsika. Kristy nijinjany zay nafafitsika memiseho isan'andro amin'ny fiainatsika. Kristy nitsangana tamin'ny maty sy nieriny fitsangana Kristy tamin'ny maty memiseho isan'andro amin'ny fiainatsika. Kristy velona ao anatsika memiseho isan'andro eo amin'ny fiainatsika. Ny fiainana kristianina ry havana dia ianao nifanena tamin'ny fanamasina, personne io, personne le fanamasina, nifanena tamin'ny fanamasina ianao ary lasa velona ao anatinao io personne io. Zay ny tena fiainana kristianina, velona ao anatinao lay personne, ataon'ny olona tsinitsiny io fanamasina io fa ny fanamasina velona ao anatinao lay puissance n'ilay fanamasina, io fanamasina io irery, tsindriko tsara, io fanamasina io irery no vavolombelona témoin afaka mampianatra anao, manondro anao hoe iza Jesosy Kristy, vavolombelona manambara izy ozy izy Jesosy. Io rery raha tsy io fanamasina io tsisy nizaniza mahita an' Jesosy zany, laingy zany, ny fanamasina io rehefa tonga ao anatinao de io no manondro hoe zao Jesosy Kristy, zao ny zavatra vitanao anao, zao ny zavatra nataonao anao. Raha tsy velona ao anatinao, raha tsy nifanena tamin'ny fanamasina io ianao de ny sainao no mitondra anao. Ary zay ny problème ny kristianisme ankehitriny,
lasa ny saina no mitondra fa tsy ilay fanahin'andriamanitra izay antokana persona, mbola tsindriko tsara, antokana persona afaka manondro manambary ahafahanao mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy, satria io fanamasiny io ny mahalala hoe izy mahalala en totalité, mahalala feno zato isan-jato an Jesosy Kristy, dia io fanamasiny io ny mampianatra anao hoe zao ny momba ny Jesosy Kristy, ary zay ny tena fiainana kristiana. Dia io fanamasiny io ny mampiseho aminao eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro ny herin'ny asa-pamonjen'ilay Jesosy Kristy. Zay ary zay herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zay no ampiaina ny fanamasina atsika. Zay herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zay no ampiaina ny fanamasina atsika. Amin'izany dia tsy misy fanameloana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fananaina. Hitanao misy lalàna vaovao, ilay lalàna ny ota zay namatitra atsika, lasa misy lalàna vaovao, lalàna ny fananaina. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fananaina no nanafakaozy izy tamin'ny lalàna ny ota, lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. C'est aussi clair ny zavatra zavain'ny Paoly fa ny lalàna, fa ao amin'ny Kristy Jesosy lalàna ny fananaina, zany hoe le lalàna ny fananaina zany tsy misy afa-tsy ny fanan'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny fanana ny afaka miaina an'izany. Lalàna ny fananaina na afaka tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana nofoko misubira lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana, nofoko fa tsy ny tenako a, samihafa zay nofo. Fa rehefa miainga eo amin'ny nofo ny fahafatesana dia mazava ho azy se manifeste eny amin'ny corps, fa samihafa ny nofo sy ny teny. Iny mbola sujet hafa fa tsy resahako androany. Lalàna ny fananaina no mahafaka tamin'ny lalàna ny ota sy fahafatesana. Nofoko voagejany lalàna ny ota sy ny fahafatesana, fa lalàna ny fananaina kosa no manafaka ao anatin'izany, manarona ao anatin'izany ary mampiseho an'le fiainana zay ao anatin'ny lalàna ny fananaina. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo ny nalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany nakaendrika ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika zay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Wow, io asa-pamonjen'i Jesosy io, lay famelan-keloka aloha tsy hain'ny nofo zany famelan-keloko zany. Ary zany mahatonga hoe miteraka tole général foana io hatramin'ny andron'i Jesosy. Vao miteny Jesosy hoe voavela ny eloko ao, mihetsika ny nofo ny fariseo. Vao miteny Jesosy hoe voavela ny eloko ao dia mihetsika ny nofo ny fariseo. Vao miteny Jesosy hoe voavela ny eloka dia miteraka tole général. Viza moa ianao no mamela eloka, fa ahoana? Mihetsika mandraky tia ny androany. Ary mahagaga fa maninona ny tsy toriana mazava ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny corps du Christ, zany famelan-keloko zany zay mifamelan-keloko ny puissance ngeza indrindra. Voalohany indrindra aloha manafahan'Andriamanitra ny olona, anafahany ny olona amin'ny alalan'izay asa-pamonjen'i Jesosy Kristy zay. Dikan'izany dia zao ry havana, zay famelan-keloko zay aloha zay ny puissance voalohany indrindra, zay ny puissance voalohany indrindra. Ary mila iaina ny zanak'Andriamanitra io voavela ny eloko ao taloha ankehitriny aroavy. Faharoa manaraka an'izay, fa zay araky ny nofo izy dia mihevitra zay zavatra ny nofo, fa zay araky ny fanahy kosa mihevitra zay zafady fadiso aho. Fa zay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo ny nalemy azy, satria ny lalàna manetsika ny ota teo amin'ny nofo zany, mazava be zay. Ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty kosa iresaka an'io tsika miaraka amin'ny itsika voaomby niaraka tamin'i Kristy. Ny famelan-keloka dia efa vita, tsy angatana intsony, raisina, iainana, zay efa mazava zay, idirantsika ao anaty famonjena. Fa raha akoatran'izay voaombo zay nge ny antony mahatonga antsika hoe voaombo hoe ny crucifien'i Jesosy Kristy niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana ilay nofo zay ahetsiky ny lalàna, ny crucifieny teo amin'ny hazo fijaliana. Voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsika, mila inono zany dia mila iainana zany, mila iainana zany. Voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fahatelo manaraka an'izay, nentin'i Jesosy Kristy daholo ny endrim-pahafatesana rehetra. Misy endrim-pahafatesana tokony ho zakaintsika, tokony iainantsika. Fa rehefa mino ny asa-pamonjen'i Jesosy tsika, itsika
ozy izy jesosy hoe olo-kafa ny mamafy a nareo no mijinja mijinja n'izay tsy nafafinareo ianareo fa tsika rehefa ao amin'ny nofo de tadio fa tsy maintsy mijinja fahafatesana zay ny tenin'ny paoly any amin'ny galatiana zay mamafy araky ny nofo de tsy maintsy mijinja araky ny nofo mijinja fahafatesana jereo fotsiny ho rehefa ohatra tsika hetsiky ny nofo lasa mifamahaleman'olona lasa ohatran'izao inona zavatra mitraky rehefa hoe misamboaravoary miaina fahafatesana fa zay mamafy araky ny fanahy mijinja fiainana be dehibe rehefa Kristy ao anatintsika ilay fanahy an'Andriamanitra ao anatintsika ny mamafy fiainana tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty de lasa mijinja fiainantsika manomboka eo mijinja fiainantsika iresaka ny heriny asa-pamonjeny Jesosy sy ny heriny fitsanganany amin'izay mantsika voaomby niaraka tamin'ny Kristy ianao zany hoe tsy mihetsika tsony ilay nofo tsy maty izy akory fa tsy mihetsika tsony de lasa Jesosy Kristy no mijinja an'izay no fafitsika rehetrarehetra fa manomboka eo amin'izay nitsangana tamin'ny maty nanolotra ny ainy Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy ary herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io ny tena herin'ny fiainana kristianina zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe fa raha tsy natsangany Kristy de foana ny toriteninay ary foana ny finoanareo ary raha tsy natsangany Kristy de foana ny finoanareo ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo ny herin'ny fitsanganana maty zay mahatonga hoe io herin'ny fitsanganana maty io ny tena hery etitsika miaina ny fiainana kristianina eo ambonin'ny endrim-pahafatesana rehetra iainantsika tsika mbola mamafy fahafatesana foana itsika incapable hamafy fiainana tompoko incapable ny olombelona hamafy fiainana ny zavatra hafafin'ny olombelona de tsy maintsy fahafatesana ary zany mahatonga hoe mijinja fahafatesana foantsika amin'ny fiainantsika zany mahatonga hoe tsy afaka ao anaty ororo ao anaty tahotra ao anatin'ny zavatra isan-karazantsika mamafy fahafatesana ianao de inona no jinjainao tsy maintsy fahafatesana fa satria Jesosy Kristy namafy fiainana de lasa isika no mijinja fiainana ary zay fa eo amin'ilay fahafatesana nafafitsika sy jinjaitsika zay eo no miseho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fiainana zay nafafiny ka afaka iainantsika tsy hoe foana tsy hoe lasa tsy mamafy fahafatesana ntsony tsika rehefa zanak'Andriamanitra zay man tsy diso be tsy hoe tsy mamafy fahafatesana ntsony tsika rehefa zanak'Andriamanitra tsia mbola mamafy fahafatesana foantsika fa saingy zao kosa eo ambonin'izay fahafatesana ilomanosatsika zay eo ambonin'izay fahafatesana mangejatsika zay eo misy herin'ilay fiainana noho ny amin'ny asa-pamonjena noho ny amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary afaka miaina an'izay tsika accessible amintsika isan'andro san'andro izay zavatra izay rehefa miainga ny asan'ny nofo miainga ny fahafatesana de mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy tsika de saromany ilay fahafatesana ary miseho ny fiainana be dehibe tadio ry havana ny ten'Andriamanitra de miteny hoe fa mivokatra ny fanahy izy de fitiavana fifaliana fiadanana faripo famirapanasy ny rehetrarehetra tsy vokatry tsika io akory tsy tsika mamokatra an'io zay mahatonga le hoe vokatry ny fanahy vokatry Kristy velona ao anatintsika Kristy velona ao anatintsika zany no lasa mamokatra fitiavana eo ambonin'le asan'ny nofo eo ambonin'lay fahafatesana fafitsika mamafy fahafatesana tsika fa saingy zao zay natonga hoe ny crucifientsika aloha fa rehefa misy fiainana miseho no ny amin'ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy sy ny fahavelomany ao anatintsika de mamokatra fitiavantsika ny zanak'Andriamanitra Kristy ao anatiny mamokatra fitiavana eny aminy de io fitiavana vokarin'ny zanak'Andriamanitra io no haniny manodidina atsika lasa mihinana ny vokatry ny fanahy io ny olona tsy vokatry tsika ho mbola tsy ndrikondray tsika voaombo fa vokatry ny fanahy vokatry Kristy vokatry ny fanahy masina ao anatintsika de miseho amintsika ny fitiavana fifaliana fiadanana faharipoa famorapana miseho amintsika zany zavatra zany miseho amintsika de mihinana ny olona fa rehefa mbola ravinaviavy mbola akanjo ravinaviavy ny anaovantsika mbola fetsaram-belatsy mbola zany rehetrarehetra zany mbola le miseho hoe za mahavita an'izao za mahavita manao an'ity za mahavita manohatra ny asan'ny nofo za manao zao de lasa manao akanjo ravinaviavy eny de rehefa le ravinaviavy ny ataotsika iny ny ataotsika de tadio fa tsisy vo iny fa ohatran'le raviavy ny Betania nanatona teo Jesosy tsisy vo nohaniny inona ny nataony nozoniny lay aviavy fa ny problème kristiana problème tsika betsaka za tsy manala teny ny problème tsika betsaka mbola lay ravina viavy no eny amintsika de tsisy voa
tsisy vo satria mbola fetsarambelatsika sincèretsika eo anatrian'ny faharatsitsika eo nge ny olana e sincèretsika eo anatrian'ny faharatsitsika sy ny ota mangezatsika sincèretsika amy faharatsitsika am'ilay dépravation totale iainatsika sincèretsika de rehefa tsy sincèretsika de mazava ho azy mitady zavatritsika anakonananeo de tsy afaka miasa ny herin'andriamanitra ary tsisy vomivoaka eo fa nozoniny Jesosy lay aviavy ny apitso de mainy lasa ndray anao misolo aviaviavy fa efa vooziny zany fa ny zavatra tokana de ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy zay miasa eo amitsika ao anatin'ny fahakyvitsika no miseho ny herin'ny fampaherezana sy fananganana ao am Kristy eo anatrian'ny fahalavotsika ny miseho ny herin'ny fitsanganana maty manangana atsika eo amin'ny heriny eo amin'ny faharesetsika zay mamatotra atsika no miseho ny herin'ny fandreseny Jesosy Kristy nitsangana tamy maty zay dikan'le teniny hoe lalàna ozy izy mifandrona ny ota fa misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fandresena ao am Jesosy Kristy le 1 Corinthiens 56-57 ny vakitsika teo avereny vakiny iny ao amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy eo amin'ny herin'ny fahafatesana zay mametra atsika ny asan'ny nofo rehetrarehetra mitondra fahafatesana ary eo nitapitra ny limititsika hoe tsy mahafaka manao nenenina tsony vita eo no miseho ny herin'ny mahatsy manampetra an'Andriamanitra sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty ry havana ty sujet anankiray ty tena sujet important be ary ho lava be ifampoka be amin'io atoato zay foana no resahako fa ny zavatra azoko lazaina de zao hoe iaino zay herin'ny asa-pamonjeny Jesosy zay iaino zay herin'ny fitsanganany Jesosy Kristy tamy maty zay de zay herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamy maty zay no andrakotra la herin'ny fahafatesana zay eo amitsika misy herin'ny fahafatesana tsy afaka andany zany tsika misy herin'ny ota mila eketsika zany fa mahery lavitra noho izany ny herin'ny fitsanganany Jesosy Kristy tamy maty sy ny herin'ny fahavelomany Kristy ao anatytsika zay manarona ny fahafatesana manarona ny endrim-pahafatesana rehetra misy herin'ny tahotra zay iainatsika tena mariny zany fa mahery lavitra noho izany ny herin'ny fitiavany Kristy ny herin'ny fitiavany Kristy zay manarona ny tahotra iainatsika de ny voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany ny fitiavany Jesosy Kristy ho amitsika rehetra mitomboa amin'ny fahalalana tsarany Jesosy Kristy amen.